Notoloran'ny fitondram-panjakana fitaovana anatanterahana ny asa amandrara andavanandro ny commune ambanivohitry ny Antoabato distrikany Betiokantsimo. Samban'izao vao nahita manampahefana nidina ifotony toy izao ity commune ity ka velom-pisaorana araka izany ny ben'ny tanàna. Zahay aloha ny misaotra ny fitondram-panjakana nagnaty ty ety satria mba afaka fahasairagna zahay amin'ny resaka papier ano fanofasa taratasy le correspondance administrative isan-karazany fa zahay teo de nijaly io masinay manatoroka anareo teo vao izao zahay mahita hoe solo tegna mpanjakany nanararaotra nanontany ireo olana misy aty fotony ny loholon'ny Madagasikara mitondra ihany koa ny tatitra ny fivoriana zay natao raha ty amin'ny faritra tsy mandrefana moa zany de misy le dinabe dia io moa fa nisy volavolan-dalàna tokony hodiniana atao amin'ny antenimiran-dorolona nefa tsy voadinika le izy de zay koa antony anankiray nanontaniana hoe ina moa natonga le fandinianan'io resaka dina io tsy tanteraka tamin'ity session lasa ty de nangataka reo zany machine à écrire sy fitaovana vitsivitsy zay natolotra ny zareo moa zany amin'izao fandalovana zao satria tsy miasa rery ny tena fa eo koa ny fanampiana avy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena hery Rajaonarimampianina zay atao tonga soamatsara aty amin'ny toerana zay nangataka sy nanirahany anay anatitra an'izany fitaovana zany. Beza sy commune Antoabato ary commune Betiokantsimo no indray no tsidihiny loholon'ny Madagasikara tamin'izao fidinana ifotony izao.